antsika fa ho anay Andriamatoa Andry Rajoelina no filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Na inona ny sarisary apetraka eo hoe filoham-panjakana mpisolo toerana Vonjimaika any anarany fa tsy solo tena ny vahoaka akory ka mino fa hanana fahendrena zany tokony andraikitra zany ka zao ireo vahoaka manerana ny Madagasikara mba manako tenenina koa toy izao fa tongavany zao ka aleo ara ny vahoaka ny teny anazy ny safidy ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra ary rehefa mangalatra fahefana dia tsy mahasoa ny firenena ary zay ny masomasoana sy ny matimatesana fa tsy tokony fangaro ny masoany vahoaka sy ny politika. Lasa mpanao politika be kajikajy be kalona, mpanao politika be kalona sy mpandroba firenena no hitatana atsika ka jekena zany. Tsika tsy teny hoe izy no ambadika an'ireny fanapa-kevitry ny asesereny. Matoa ny androm-panjakana iray napetraka na joro dia ho aro no andro fiarovana ny tsy fanaran-dalàna fa indrindrandrindra ny fanarahana ny lalam-panorenana. Mialatsiny fa raha mijery ny tantara sika raha atao hoe nanomboka tamin'ny hetsika delestage, hetsika ireo tanora izay mitombina araka ny tenenina Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika dia lasa nivadika fanonganam-panjakana ary hitatsika voapirofo tsara any anaty raky tsara fa niteny mihitsy Andriamatoa Colonel Mikael fa aka ny fahefana izy ary maka ny fahefana izy. Nanao an'izany fanambarana zany izy tao amin'ny lampam-panjakana n'Ambotsotrohatra ka mialatsiny hoe raha ny fangalana fanjakana fanonganam-panjakana mitambasy sy ankery takizay no ahodina ho lasa manaja ny lalam-panorenana. Hatreto ary dia zao maro satria ny safidy ny vahoakana miaraka amin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika nangina hatrizay tsy midika akory n'izay hoe manaiky ny zava-misy satria hita sy tsapa fa nanomboka voavita ny fianianana zany filoham-panjakana mpisolo toerana Vonjimaika zany nanomboka amin'izay ny Ramatahora ny fanenjehana an'ireo mpiara-mitolona mpiaradia fahatsiana ny fokotany terena manao passation ireo chef fokotany lasa Ramatahora sy fanenjehana sy azalambo no mitondra ny firenena sy ny tsy fanaran-dalàna ka tsy ekeny zany tsy izay ny atao hoe Madagasikara ilaitsika tsy izay mihitsy. Ary zao raha tamin'ny 2009 tsy mitovy mihitsy satria tamin'ny 2009 nametra-pialana ne Andriamatoa President Marc Ravalomanana namindra ny fahefana tamin'ny miaramila fa tamin'izay ny miaramila nilaza hoe tsy natao hanao politika sy hitondra fanjakana ny miaramila nanapahendrena. Hitatsika zao lasa mikobona daholo ny vava sy ny hetsika rehetrarehetra sy ny fitakiana tsy mahasamby teny tsony ny olona satria ny vava basy no mitondra firenena ka aoka atao ampamendrena ka mba ny vahoaka madinika ny be sy ny maro sy ny masoa ny firenena no jerentsika. Efa nesorina zo firenena ny filoham-pirenena teo mazava ho azy anisan'ny tsy fanaran-dalàna anisan'ny tsy fanaran-dalàna mahavariana ane dia zao fa manina ny mahasaloatra
tsy manaja lalàna ny tompon'andraikitra atao firenena eto. Afaka manao zay tiany ve izy satria manana basy? Tsy mety zany. Manomboka an'izany, nga manana fahefana indray vitim-panjakana naisitra ny fizakana zoam-pirenena, ny filohan'ny repoblika, ny praiminisitra, ny lalàna manan-kery dia tsy manome azy an'izany fahefana izany. Ka mbola fotoana ny anapoanan'izy ireo an'izany vitim-panjakana izany. Mbola fotoana ny iemorana. Ohatrany nanaovana hoe foanana ny androm-panjakana anaty constitution, dia foany koa zany le vitim-panjakana tsy ara-dalàna e. Zay ny fangatahanay. Lama berarti.
tsisy zao mba mananjo ihany koa ny vahoaka malagasy mahafantatra ny marina ekena satekena tamray volana lasa nandeha tany New York ny filohatsika namonjy fivoriam-beny raisam-pirenena niazakazaka amizay zareo nanao etika delazy ohatrany hoe gazo a rehefa tsy aono ny saka de eketsika ve zany miala tsiny tsy ny hoe fitakiny reo tanora ny olana fa izy ireo arany voafitaka marina ohatrany reny hoe nasena ny tsena le ankizy dia nisy nangalatra teny an-dalana le tsena lasa ny mpanao politika gaikila efa mpandroba fananam-pirenena efa migatra no lasa mangalatra ny fitondrana indray ekena ve zany satsy ary zaho tena mampalahelo de tseko aloha izy na mahay miteny na tsy mahay miteny iny tsy idirana fa ny mampalahelo de zao fa maninona motsy de eto toerana roa andro ny filohan'ny repoblika de lazaina fa hoe nandao an'io fitondrana io tsy hafahafa ve zany ary fa manino eno tsara
Kimanduba!